Eo amin'ny resaka trangana tsy fandriam-pahalemana sy ny famonoan'olona izay niseho teny 67 hectara teny moa dia tena isan'ny nampalahelo ny tranga izay nahazo any tompoko vavy Trisha sy i tompoko vavy kely Raisa izay samby nisy namono tamin'ny fomba feno bibiana avokoa izy roa ireo ka maro ireo izay samy naneho ny heviny ary maro ihany koa ny nampiakapeo ary isan'izany ny mpanakanto Rosy izay isan'ny nampiakapeo ihany koa tao anatin'ity tranga mampalahelo izay niseho teny 67 hectara ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrena mo isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndahoary. Tonga tsy miarahaba olona mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko izay dia ny mahakasika ny trangana tsy fandriam-pahalemana izay nitranga teny 67 hectara no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andaholo ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Miss World 2024 mampisongadina ny mahamalagasy azy hatrany i Syria izay solitenan'i Madagasikara any amin'ity fifaninanana Miss World ity. Fitafy manasongadina ny mahamalagasy azy hatrany no nosalorany i Syria izay solitenan'i Malagasy any amin'ny fifaninanana Miss World andiany faharoa amin'ny fitopolo any Inde amin'izao fotoana izao. Ny tenany izay tsy mijanona eo amin'ny fanandratana any Madagasikara ihany fa nitondra ny feon'ny zazavarira ihany koa tao anatin'ity fifaninanana ity. Tsy mahamenatra azy arak'izany ny mahamalagasy azy fa irehirehany ary asandrany avo dia avo izany amin'ny mahamalagasy azy izany na dia mifaninana any Inde ara izy amin'izao fotoana izao. Any Maivatanana indray lehilahy iray no maty rehefa lasa romotra noho ny kaikitra alika. Lasa romotra i Genary lehilahy tokony 17 taona rehefa voakaikitra ny alika tamin'ny voalohany volana febroary lasa teo iny nefa tsy nentin'ny fianakaviana namonjy ny tobim-pahasalamana fa nentina tany amin'ny Ombiasy raha ny fanazavana hatrany tany amin'ny komina ambonivohitry ny Mazoma distrikan'ny Maivatanana no niseho ity tranga ity. Volana vitsy taty aoriana mbola nentin'ny fianakaviana tao amin'ny CSBD Mazoma ihany izy tamin'iny andro ny 12 Mey iny. Nahitana soratra maneho fihetsika alika romotra izay niseho taminy nandritra ny fizahana nivoaka rorambava sy mirifadrifatra ary mitady zavatra ho kekerina amin'ny nifona izy tao anatin'izany. Namoy ny ainy moa ity lehilahy ity taorian'ny nitra vitsy izay nitondrana azy teny amin'ny tobim-pahasalamana tamin'io fotoana io. Tsara ho marihina hatrany fa nikaikitra alika romotra rehefa tsy voatsabo haingana dia mahafaty satria sarotra no mitady fanevitra amin'izy ireny ka rehefa misy trangan-javatra tahaka an'ity dia manatona haingana ny mpitsabo na ihany koa manatona ny hôpitaly maventy mba hisitrahanao an'izay fitsaboana farakin'izay haingana izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha na tsy fandriam-pahalemana izay tena nampihetsipony maro ary isan'ny tena nampalahelo ny trangan-javatra izay nisy teny 67 hectara teny. Raharaha famonoana any Raisa efa misy ny voasambotra ary hiakatra fampanoavana amin'ity androandroany ity araky ny voalaza hatrany. Ho an'ny Raisa manokana dia amin'ity androandroany ity no hiakatra fampanoavana ireo olona voasambotra sy efa nanaovana fanadihadiana teny anivon'ny brigade criminelle. Mbola mitohy kosa ny fikarohana ireo olona izay namono mivantana na ankolaka Trisha sy Raisa hoy ny toniam-panao lalàna. Mangataka fiarah-miasa amin'ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana mba ahazona loharanom-baovao mikasika ity raharaha ity araky ny voalazan'ireo hatrany. Isan'ny naneho ny heviny ihany koa mofo ny mpanakanto Rosy Rasimanana Paul Bert manoloana an'ity trangana famonoan'olona ity. Raharaha famonoana any Raisa izay hatrany maharomotra sy mampalahelo ary fiainana barbarianina hoy mpanakanto Rosy raha namaritra an'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay niseho teny 67 hectara izay. Manahirana ny mitantara ny vaovao izay tiana ho zaraina ato amin'ny Facebook
vao eo nizara fety aman-danonana manao publication ho an'ny événement fialamboly dia izao tsy ananitranga famononjaza maharombotra sy mampalahelo ary barbarianina maro no tianambara feno ny fo ho iatrany Paulbert Rosy Rasimanana tao amin'ny pejiny tao. Aleo aloha hakarikilina kely fa izao fotsiny efa nisy feo henjana ve avy any amin'izay tokony handray fitenenana amin'izao zavadoza amin'antambo izao sa avela ho fait divers fotsiny ohatra ny mitady banaliser ireo fomba fanao barbarianina isika izay maty fa aza misy mitodika any intsony. Inona ity revy ity araky ny fantaniana izay napetraky ny mpanakanto Rosy hatrany. Tsy voasambana nefa ny maka zazavarira ny nanala ny masona ary roa izay ny teny 67 hectare matahorana Andriamanitra nama ho iatrany ny nambarany mpanakanto Rosy raha naneho ny alahelony manoloana an'izay trangana tsy fandriam-pahalemana izay niseho teny 67 hectare sy ny trangana tsy fandriam-pahalemana izay misy efa hatramin'izay ka mandraky tiany androany. Tsy ny mpanakanto Rosy irery ihany nefa no tena mahatsapa malahelo sy miaina ao anatin'ny tebiteby amin'izay resaka trangana tsy fandriam-pahalemana izay niseho tato ato zay. Ary tsy ny mpanakanto Rosy irery ihany koa no mangataka ny mba hisiny an'izay justice ho an'ireo rehetra izay navandoza izay satria tsapa sy hita fa tena efa miaratsy ny tany amin'izao fotoana izao na dia hivoaka ny trano aza dia efa mampatahotra na andro atoandro na andro alina satria efa tsy kelalina ny mpanao ratsy ary naiza no alehanao na dia miezaka mipetraka ao an-trano azy ianao amin'iny tranonao mihidy tsara iny dia mbola vitan'ireo mpanao ratsy ihany no miditra ankeriny mba handroba ny fanananao sy mba hamono anao izay. Efa tsy haintsony izay tena haleha amin'ity resaka tsy fandriam-pahalemana tato ato ity. Ka noho izany dia manaitra an'ireo izay tompona ndraikitra mahefa amin'ity resaka fiadiana amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay mba tena ho entsitra ary mba tena handray ny andraikiny amin'ny izay faraky izay mafy mba hisoroana an'ireo trangana tsy fandriam-pahalemana sy ny fanafiana ary ihany koa resaka fanolanana isan-karazany ity fa tena mampalahelo ny zava-misy ary efa tsy haintsony izay tena hatao manoloana an'izay rehetra izay. Ny vahoaka miaina ao anatin'ny tebiteby tsy vitan'izay dia mbola miaina ao anatin'ny fanitrana ihany koa ary aingane mba tena ho tratra ireo izay navandoza tamin'izay asa ratsin'izy ireo zay ary mba hampiarana ny sazy izay faraky izay henjitra izy eo raha vantany voatratra eo. Izay no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy soratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milike ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.